Ravina manalo amin'ny tompo, amintsika manakirivany fahasoavana sy ny fiadanana amany. Mandray loha hevitra vaovao indray isika amin'ity andro zoma 2 oktobra 2024 ity, miorena ao amin'ny tompo amin'ny fanasany. Miorena ao amin'ny tompo amin'ny fanasany. Ivavaka isika rehetra. Misaotra anao zay raha io fa menao volana vaovao indray dia ny volana oktobra 2024 dia ny volana fahafolo amin'ity taona 2024 ity. Ho fifaliana ho anay indray ny miatrika ity volana vaovao ity sy ny fandraisana aloha hevitra vaovao hoe miorena ao amin'ny tompo amin'ny fanasany. Dia miteneny anao tompo ka fombanao fa mangetahitanao ny fanany atsirairay avy. Amen. Jauna 9:4-20 ka tamin'ny 9:20 no anjara mafinaina antsika amin'ity zoma 2 oktobra 2024 ity. Amin'ny anaran'ny tompo namakiana azy. Dia fanditra ny jiosy ka nanao hoe ataon'le io ahoana re no fanomeny nofony ho antsika? Fa hoy Jesosy taminy, lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, raha tsy mihinana ny nofony zanak'olona sy misotro ny rano ianareo dia tsy manana fiainana ao aminareo. Izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rano no manana fiainana manak'izay, ary zao anangana azy amin'ny andro farany. Fa ny nofoko ny tena fihinana, ny rako ny tena fisotro. Izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako no mitoetra ao amiko ary zao kosa ho aminy. Ary tahaka ny rano iray velona ary zao koa velona amiray, dia tahaka izany koa izay mihinana no velona amiko. Ty mofo ty no mofo izay nity amin'ny tanan-danitra, tsy tahaka ny razany izay mihinana nefa maty any, fa izay mihinana ty mofo ty dia ho velona mandrakizay. Masonao manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao amin'ny fahamarinana. Amen. Mandray loha hevitra vaovao indray tsika dia ny manao hoe miorina ao amin'ny tompo amin'ny fanasany. Miorina ao amin'ny tompo amin'ny fanasany. Zava-dehibe ravana ny fiorenantsika tsara ao amin'ny tompo. Ary mitady ny fomba rehetrarehetra atanteran'izany ny tompo. Mendray izao fahasoavana hita maso zao tsika dia fanasan'ny tompo mba hampiorenana antsika tsara ao amin'ny Kristy. Eto dia raha tsy mihinana ny nofony zanak'olona sy misotro ny rano dia tsy manana fiainana mandrakizay. Raha tsy mihinana ny nofony zanak'olona sy misotro ny rano dia tsy manana fiainana ao aminy na fiainana mandrakizay. Satria izay mihinana ty mofo ty dia ho velona mandrakizay. Andiny fahavala amin'ny 20 tapany fa Kristy avaka vita ny nanolotra ny tenany sy ny rany mba tonga afaka sy ianao ary sika rehetra ho amin'ity fahoriana sy fijaliana ateraky ny foatany ity, satria ny foatana dia mampandatsaka atsika anamy lavaka mangitsikitsika amin'ny fisarana an'Andriamanitra tanteraka, dia ilay Andriamanitra fahavelomana tafasaraka amintsika dia ny anjarantsika amin'izay fahafatizana. Tonga kosa Kristy nandrava zany hevitra ny fisarana amin'Andriamanitra vokatry ny foatantsika izany, ka nanaiky mihitsy izy nanolotra ny tenany sy ny rany ho azy ianao. Ka zay rehetra tsy manana anjara amin'izany tena sy rany Kristy izany dia tsy manana anjara fiainana ao amin'Andriamanitra. Fa zay mahazo anjara amin'izany kosa dia mahazo fiainana amin'Andriamanitra. Andriamanitra ray dia efa nanome fahavelomana mandrakizay ao amin'ny Kristy. Izy mantsy ilay fiainana mandrakizay. Zao no lazainy Jauna 9:9-20 manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy, zao ny mofo velona izay nidina avy tanan-danitra. Raha misy mihinana ty mofo ty dia ho velona mandrakizay izy, ary mofo izay omeko dia nofoko ho fiainana zao tontolo zao. Jesosy ilay mofo velona nidina avy anan-danitra ka manome-tsika ny fiainana. Koa izay diso an'izany Jesosy zany dia diso fiainana koa amin'ity andro an'ity.
ok zasy ianao tsy diso an'ilay Jesosy fa mba handray an'ilay Jesosy andikany hoe mino amin'ny soratra masina angamba dia mampiditra ao anaty ka tsy mahagaga ny filazantsara zao na miteny hoe sy mihinana ny ngako sy misotro ny ngako sy mihinana ny nofoko izy Jesosy no manana fiainana ao aminy. Ampidiro ao amin'ny fiainanao Kristy, ataovy ivo fiainanao Kristy, avelao anapaka fiainanao rehetra Kristy. Kristy rahateo zavatra rehetra manilona rehetra. Kristy rahateo no afaka mitona ny faotantsika dia kapoka taminy no asitranatsika. Ka raha diso any Kristy zasy ianao dia diso zavatra iray aloha, diso ny fiainana fa fahafatesana no anjaranao. Ka amin'ity andro an'ity aza isan'izay tsy mino ianao fa minoan Jesosy Tompo dia manana ny fiainanao dia fiainana manakizay satria izy rahateo ilay fananganana maty sy ny fiainana izy no ananany mino fahavelomana. Ka amin'ity andro an'ity minoanao Jesosy Tompo fa aza isan'izay tsy mino fa zay rehetra tsy mino azy dia voaheloka rahateo. Amen. Misaotranao zay raha eo fa tsy havelanao tsy ho tafiditra ao anatin'ny fiainanay ilay zanakao. Tianao mihitsy izy anjaka fenao amin'ny fiainanay, sy hanapaka amin'ny fiainanay manontolo satria izy no tena tompo sy mpamonjy ary mpanjaka. Izy reny ihany mendrika ofana satria tsy misy famonjena raha tsy amin'ny alalany reny ihany. Tonga izy etỳ tany hanome fiainana anay. Tonga izy etỳ tany mba hanome fiainana be dia be ao anay. Aza velesahaka amin'ilay zanakao izay tompo. Fa ataovy tafatoetra tsara amin'ny zanakao ary fanasana masina rahateo dia nampifantarinao fa fandraisana nofin'ny zanakao sy ny rano. Dia ataovy matsiaro mandray ny nofin'ny zanakao sy ny rano zay io mpandraisana ny fanasan'ny tompo vokatra ny fiasan'ny fanahy masina aty anatinay mampatsiaro ny asa izay nataon'ilay zanakao ny fanafahana sy famonjena ao anay. Dia sitrakay ny ary hivavaka hoe anay izay ny an-danitra masina ny elinaranao no tonga nay ny fanjakanao atao anay sitraponao etỳ tany tahaka ny an-danitra. Mila iny ny alina sahazo anay mamela ny elokay tahaka na melana izay melaka taminay aiza mitondra anay amin'ny fakampanay fa manafanay amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hery amin'ny voninahitra mandrakizay. Tanterahany tompo amintsika ne zotrotra andro zay tononona amin'ny anaray zanaka fanamasina izao raiso amin'ny finoana sy fanantenana izany. Ary Andriamanitra ny fanantenanany amena anareo amin'ny fifaliana sy ny fiadanana rehetra amin'ny finoanareo mba hitombonareo amin'ny fanantenana no ny herin'ny fanamasina. Koa lorena tsara amin'ny Kristy fa nofiny tena fihinana angano tena fisotro dia hanana fiainana ao amin'ny zasy ianao. Amen. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra rerany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.